Aleloia, miderany anareo mpanompon'i Jehova, miderany anaran'i Jehova, isaorana ane ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany no dia iraina ane ny anaran'i Jehova. Jesu tumpunai, teranai ni falaikyu, teranai fapani Jesu. Ary vavaka isika, rainay masina indrindra zay ny an-danitro. Misaotra anao zay satria menao zao fotoana manokana izay anaranay izao fampivavahana izao. Aoka ny fanahinao no hitoetra ty anatinay tsy raray avy, ka ny afatra zay renesinay eto ane mba hitondra fitahina, hitondra fanantenana, hitondra aina vaovao ho anay tsy raray avy. Tononona aminaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Fifalianao miarabanao tratra izao sabata izao. Mahafinaritra nanokananao fotoana anaranao indray ity fandaharana amin'ity sabata ity, ary misy matoky fandray fitahina sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao amin'ity sabata ity. Amen. Solana, Sienu.
Saika ianao andray ny baibolinao ka maky izay voasoratra ao amin'ny Galatianina toko fahaenina andininy fahasivy. Galatianina toko fahaenina andininy fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy reraka isika. Andeha mbola saika ihany ianao anoho izany vakiteny izany ao amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoambe folo. Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoambe folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Amen. Andao isika hiaraka hivavaka. Gainay tsara indrindra ny andanitso, mideranao zay makalazanao fa ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay. Ankehitriny dia misaony manokana zay no ny fitahiana zay nomenao anay ka tratra zao sabatanao masina zao. Ary ankehitriny ihany koa dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao noho ny fahotanay satria zany ny hevitra mampisahaka anay aminao. Ka diovy zay afa-keloka sasao zay afa-pahotana. Ray eo, ankehitriny dia mangataka ny fanatsehanao zay amin'ny alalany fananao masina, ka ianao no hiteny aminay raha eno ny afitra avy aminao izahay. Amin'n'an'i Jesosy no zonay maniky sy mangataka izany vavaka izany. Zao dia tonga eo amin'ny fanompam-pavahana fanatitra isika, ka omeko segondra vitsy ianao ahafahanao manomana izany. Avy eo dia hivavaka mangina isika. Ndray andro dia somokotra erity zazavavy kely vao 5 taona nanomana zavatra anankiray tao amin'ny tokantranony. Tao an'efitranony tao izy dia nifantoka tanteraka teo anolohan'ny boaty anankiray, ary noho izany finosina amin'ny fonony mangirana tsara tarehy ilay boaty. Rehefa vita izay nataony dia napetrany tamin'ny toerana azy antoka ilay izy. Gaga ny tao an-trano, ny reniny, ny zokiny manoloana an'izany zavatra izany, ary ny fanontany ny amin'ny antony'ity boaty izay nomanin'ilay zanany vavikely ity. Rehefa vita izay rehetra izay dia niandry tamin'ny ora firavan'ny mpiasa iny indrindra, niandry teo am-bavahady ilay tovovavy kely, niandry ny dadany izay tonga avy niasa izy. Rehefa tafahoana tamin'ny dadany izy dia hoy izy tamin'ny dadany hoe manana fanomezana ho anao ary dada, dia tsy namelany raha tsy tonga ny tany an'efitrano ity dadany ity. Rehefa tonga tao an'efitrano dia indro natolo ny avy hatrany ilay fanomezana. Rehefa nanokatra n'ilay fanomezana ilay rainy dia
akory ny agagany satria tsy nisy nininina akory tao anatiny tao ary dia nametra-panontaniana avetrana izy hoe fa atao tsisy nininina ato anaka dia hoy izy ilay tovavy kely 5 taona namalika nanao hoe tena misy nininina ao ry dada ny fitiavako rehetrarehetra nataoko anatin'io boaty io atolotra anao ary izany zavatra izany dia pirofo fa tianao foana rehefa naheno izany ilay rainy dia tena faly ny fony ary tohana ihany koa ka dia niondrika izy ary namihana an'ity izany ny fatratra toy izany koa ny fifalian'ilay raintsika izay ny an-danitra rehefa manolotra fanatrao anazy ianao tsy arakaraky ny abetsany na ny akely ny fanatitra atolotrao akory fa nolay fitiavana lehibe izay homarika ny fankasitrahanao azy hoy ny mpanao salamo mametra-panontaniana manao hoe inona no valiko an' Jehova noho ny am'soa rehetra nataony tamiko dia hovalitsika izany fanontaniana izany ao amin'ny Koritianina 2:7-7 manao hoe fa aoka ny olona rehetra anao araka izay niny fony aby tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritenena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra ny fanatitra dia fomba anankiray ankasitrahanao an'Andriamanitra ankasitrahanao azy noho ny soa rehetra izay nataony taminao ka dia amin'izao fotoana izao dia raha nolotra izany fanatitra izany ianao dia asay hoy fa manana mpitiavana ary manana fifaliana ianao eo am-panolorana izany hivavaka isika ry Andriamanitra ray tsara indrindra izay nan-danitro velom-pisaorana anao mandrakarivo izay noho ny fitahiana rehetra izay natosaka ao taminay ankehitriny dia hitrotroanay eo am-pelantananay ny fanatitra sy ny ampahafolony raisaony Andriamanitra mba hoanitra manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao ary ihany koa havita be eo amin'ny asa izay nampanaovinao dia tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany amen.
antsika ankizy kely rehetra ao atokantrano ao izay manaraka an'izao fandaharana izao. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika. Ny lohateny tantara entiko amintsika androany dia tantaran'i bebe Marta. Bebe Marta rakizy dia vaviantotra mpivarotra gâteau. Mpiralaraka izy inevy sindrina ary tena mahafinaritra azy ireo ny mividy gâteau eo amin'ny bebe Marta alohan'ny mianatra. Fa lery bebe Marta rakizy rehefa mandalo eo mba hividy gâteau izy miralahy. Ka mariky ny hafalian'i bebe Marta rakizy dia omeny gâteau rairay avy inevy sindrina. Indray andro nefa ny rakizy, inona hozy izy nareo ny seho? Fantatrareo ve rakizy? Ie, sy mivoa rakizy ny tsenan'i bebe Marta. Diso fanantenana rakizy izy roalahy satria nanantena ny hihinana gâteau teo amin'ny bebe Marta. Ny ampitsony iny rehefa andeha hianatra indray izy roalahy dia mbola nandalo teo amin'ny tsenan'i bebe Marta. Inona hozy izy nareo no nitranga? Mbola tsy nisokatra ihany rakizy ny tsenan'i bebe Marta. Rehefa nahita an'ilay tsena mbola tsy nisokatra izy roalahy dia mifanontany. Fa maninona ary bebe Marta ny tsy mivarotra neva? Tsy haiko mihitsy ny indrindrina. Fa zao aleotsika se rehefa mirava dia andeha hitady amin'ny bebe Marta. Eny ary alao fa ho tediavintsika se any izy. Rehefa nirava rakizy dia nakaiza hozy izy nareo ny avy sindrina? Ie, nandeha nitady amin'ny bebe Marta izy. Rehefa natorin'ny olona ny avy sindrina ny trano misy amin'ny bebe Marta dia niazakazaka rakizy ry zareo. Rehefa niazakazaka ry zareo dia tonga teo amin'ilay trano. Inona hozy izy nareo ny zavatra nitranga? Trano kely zararatonina fandriana rakizy no mba tranon'ny bebe Marta. Rehefa tonga teo zareo dia nandondona. Rehefa nandondona zareo rakizy dia tsisy nanokatra. Nandondona izy dia niantsoantso hoe bebe Marta, bebe Marta. Tsisy nanokatra rakizy zareo. Rehefa avy eo dia nosokafandry zareo le trano. Rehefa nosokafandry zareo le trano dia bebe Marta natory rakizy no hitandry zareo teo. Rehefa nahita ny bebe Marta natory zareo dia nifoazan'ny bebe Marta. Bebe Marta, fa maninona ianao? Zay roalahy ihany ty, fa maninona ianao bebe Marta? Dia hozy izy bebe Marta rakizy, marary ary izy roalahy. Dia hozy izy neva rakizy maintsy amin'ny bebe Marta. Dia iza zany manome sakafo anao ry bebe Marta hatramin'ny omaly? Hozy izy bebe Marta rakizy, tsisy nanome sakafo Dia hozy izy ndrina rakizy tamin'neva. Neva, inona nataontsika se? Dia hozy izy rakizy, neva, zao mila omentsika se sakafo izy satria izy mbola tsy nisakafo hatramin'ny omaly. Dia mila omentsika any amin'ny dokotera koa izy amin'ity izy marary ty. Dia hozy izy ndrina rakizy tamin'neva. Zao hitako ny hevitra. Za hiandry amin'ny bebe Marta eto fa se andany se miantso amin'ny mama. Eny ara hozy izy neva rakizy. Lasa niazakazaka ainga ny neva mba andeha hiantso any neny. Rehefa tonga teny eny dia nitondra amin'ny bebe Marta avy hatrany nakany amin'ny dokotera. Voatery tsy maintsy nitazomina tany amin'ny hôpitaly i bebe Marta. Ka tsy maintsy ny ankonana misy any rindrina sy neva no tsy maintsy nikarakara azy. Rehefa afaka 5 andro dia sitrana soamatsara bebe Marta. Rehefa sitra ny bebe Marta dia nalay mamandry neva hipetraka ho any amin'izy ireo. Fa lery rakizy sindrina sy neva satria nahazo bebe vaovao. Ajanontsika hatreny tantara fa andesika hisintona lesona avy amin'izany tantara izany. Isika ihany koa rakizy raha te hahita fifaliana eo amin'ny fiainana dia mila mazoto manampy ny hafa ary mila mazoto manao soa amin'ireny namantsika ireny. Amin'ireo zavatra kely izay mety vitantsika. Tsy Jesosy ihany rakizy tsy ny lehibe ihany rakizy no nasain'i Jesosy anao an'izany
fa isika ankizy ihany koa tsy hoe mbola kelyntsika dia tsy afaka ny anao an'izany fa afaka manao an'izany tsika amin'ireo zavatra kely izay mety vitantsika. Andeha ny raiso ny baibolinareo raiso ny baibolinareo dia jerevo izay voasoratra ao amin'ny Galatiana. Galatiana toko 4:9-7. Galatiana toko 4:9-7. Amin'ny anaran'i Jesosy arazam-ba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijonjahantsika raha tsy reraka isika. Andeha isika hivavaka amin'izany lesona lehibe izay niraisintsika androan'izany. Ary hivavaka isika. Jesosy tamin'ity sabaty dia nandray lesona izay ankizy kely. Eny anie izay ankizy mba ho zaza manao soa amin'ireny hafa ireny ary azoto hanampy ny hafa ihany koa. Dia misaotra Jesosy amen. Sifecciani famiglia pua, tu
ampifaliana indray no iarahabananao a manaraka izao fandaharana toroteny fampahirezana izao mety tsy salama angamba anao am'izao fotoana izao a de mirary fahasalamanao anao a mety mandalo olana saribahana ihany ko na mety mandalo zavatsarotra dia mirary anao mba hitondra fahombiazana sy fandresena ho anao ane ity afatra zay hoentina amin'ny alalan'ny toroteny androany ity miaina vampitoana mampangitakitaka ny tantarany tany a isika zanak'olombelona am'izao vaninandro farany izao ary dia nitebiteby ny tahotra ny yaya de mibosesika mameno ny fiainany zanak'olombelona anterisetra inona no programan'Andriamanitra inona no zavatra ataon'Andriamanitra manoloana an'izany ahoana ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'Andriamanitra ny fiainany zanak'olombelona manoloana an'izany toe-javatra izany amty maraina ity dia zay anaranao zao fandarana izao dia misy loha hevitra anankiray zay tiana hoentina ifampahirezantsika mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra rehefa ty de ty hatramin'ny farany Andriamanitra rehefa ty de ty hatramin'ny farany amarintsika ao anatin'ny soratra masina izay loha hevitra izay ato amin'ny Jaona 3:13 dia ny andininy voalohany vaky toy izao ny teny aminaran'i Jesosy ary talohan'ny andro firaviravona tamin'ny andro Paska satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany am'izao tontolo zao ho any amin'ny ray ary rehefa tiany azy izy de ty hatramin'ny farany rehefa tiany azy izy de ty hatramin'ny farany Andriamanitra rehefa tian'ny olombelona de tanterahany hatramin'ny farany izany Andriamanitra de tsy manao sotampany Andriamanitra rehefa mamonjy dia mamonjy hatramin'ny farany azavain'ny Samuel voalohany 7:12 zany azao mivaky ny teny ao amin'izany Samuel voalohany 7:12 zany efa namonjy antsika Jehova hatramin'izao ary amonjy antsika hatramin'ny farany izy Andriamanitra de tsy mamela antsika eny atenatenandalana hoe efa nentintsika efa niaraka tamintsika de eny atenatenandalana indray de ho ajanony tampoka eny atenatenandalana indray de ho ariny ary amafisin'ny soratra masina mihitsy izany ato anatin'ny baiboly misy tantara ao amin'ny tantarany zanak'Israely rehefa niainga tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely andeha ho any amin'ny tany Kanana de niala tany amin'ny tany fanandevozana izy ireo de fahaleko zany afaka atao amin'le fanandevozana tretrika ohatr'izany niala teo Egypta nefa rehefa nandeha de tonga sedra olana indray sedra olana de teo amin'ny ranomasina mena
rehefa teo am'ramasina mena izy a tam'izay fotoana zay de tonga tao an-tsaina ohatra ny Andriamanitra nanafaka atsika ty de tonga eto ndray de lasa olana be n'olo etariny reny ny zavatra mitranga to nahafoy atsika Andriamanitra to tarika atsika Andriamanitra nefa tsy tonga hatramin'ny farany de ny zavatra nitranga nefa hitatsika ny tantara da tsy hovakitsika le izy a tamin'ny zanak'Israely nitondra ny zanak'Israely Andriamanitra tany amin'ny tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana de rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena de tam'izay fotoana zay neverin'ny zanak'Israely fa tena tapidalaka le izy to neverin'ny zanak'Israely ary nanenina ary zareo tak'izay ihany tsika tsy miala tany tak'izay ihany tsika mbola nijanona tany Egypta ary na ny Egyptianina koa nanenjika avy tatoriana de tena very lalana ary zareo kanefa de teo indrindra Andriamanitra nanokatra lalana vaovao azy nosokafa ny ranomasina mena ary tafapita ilay ranomasina mena izy tsy nanary azy akory Andriamanitra tsy hoe fotoana anariana Andriamanitra azy akory io fitsapana io fa fotoana izay amarana n'Andriamanitra ny tantarany Egyptianina satria rehefa teo anolohan'ny ranomasina mena de tatoriana ny Egyptianina de olana teo aloha olana teo aoriana nataon'Andriamanitra mifampitelina le olana sy le olana lasa niady zanak'Israely afaka ry havana ny olana ny toe-javatsarotra avelan'Andriamanitra itranga satria Andriamanitra rehefa amarana zavatra tsy anankiray ka hanokatra lalana vaovao de asay misedra zavatsarotra ny olona zay miaraka aminy asay misedra zavatsarotra ny vahoaka zay miaraka aminy asay misedra zavatsarotra ny mpanompony ka matetika ireny fitsapana ireny olana ireny de eritreretintsika hoe ohatrany hoe fomba lalana zay anarian'Andriamanitra atsika kanefa ry havana dia fomba anankiray izay anatsaran'Andriamanitra ny fifandraisany amintsika ireny fomba anankiray zay anehoany ny fitiavany atsika ireny fa tsy sanatry fomba anariny atsika andeny jerentsika ato amin'ny bokin'ny Isaia ato amin'ny Isaia toko faharaka amby efapolo de ny andininy fahasivy Isaia toko faharaka amby efapolo de ny andininy fahasivy mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ianao zay efa natsoko avy tany amin'ny farany tany ary nilazako hoe mpanompoko anao efa nofidiko anao ka tsy mba hariko rehefa natson'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa natson'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra anankiray ka natsony anatona azy de tsy hoe rehefa tonga eo aminy eo de hoariny ray ve sanatry ozy izy lay soratra masina eto efa nofidiko anao ka tsy mba hariko ahoana moa nanazavany ao amin'ny Romanina toko 5:9-10 an'izany manazava an'izany apôstôly Paoly ato amin'ny Romanina toko 5 dia ny 9:9 de zao nanazavany azy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fonombola mpanota isika de maty hamonjy atsika Kristy ko maika azy ny amonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany atsika fonombola mpanota azy atsika fonombola tsy nalalan'Andriamanitra azy atsika de efa maty hamonjy atsika Kristy ka rehefa no amarininy tamin'ny rany vetsika de zay ndray ve vao ariny zay ndray ve vao avelana eo tsy ariavana fa vao maika aza anaovany planina tsara kokoa vao maika aza hoentiny amin'ny toerana mahatretrika novidiny tamin'ny rany vao maika fa rehefa no amarininy tamin'ny rany tsika zao no anazavany aty amin'ny boky Peteran'izay ihany koa ato amin'ny Petera voalohany ato amin'ny Petera voalohany dia toko voalohany de ny andininy 12 de vaky toy izao ny tena aminaran'i Jesosy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana fa ny rahasoan'i Kristy dia ny rahan'ny zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy petipetana nanavotana atsika nividanana atsika namonjena atsika de tsy volafotsy na volamena fa ny rahasoan'i Kristy zany hoe novidiny Kristy novidin'Andriamanitra lafo de lafo tsika ka rehefa novidiny lafo de lafo tsika de azo antoka
fa ny zavatra rehetra zay mitrango eo amin'ny fiainantsika de anatsara amin'ny fiainantsika mitondra atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Rehefa tia Andriamanitra dia tia hatramin'ny farany. De nahoana moa zany tsika no mandalo ampandalovina fitsapana? Nahoana moa zany tsika no inona moa zany ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny zavatsarotra izay lalovantsika ireny? Jerentsika ataon'ny Petera voalohany tamin'ilay vaky teny teo, Petera voalohany toko 4:12 sy 17. Petera voalohany toko 4 de 12 sy 17. Vaky toy izao ny teny aminaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoanareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifalia mba iravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Reny fitsapana, reny zavatsarotra, reny karazana zavatra mahavery fanantenana eo amin'ny fiainantsika ireny zany de tsy tokony hoe fotoana mahakivy antsika, tsy tokony hoe fotoana mahaketraka antsika, fa tokony ho fotoana mahafaly antsika. Satria nahoana? Azavain'ny bokin'ny Joba. Joba toko 7:20 de 9:10. Joba toko 7:20 dia 9:10 de manazava an'izay teny zay. Zao no anazavany azy. Fa mahalala ny lalana falehako izy, raha hizahan'ny toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Raha hizahan'ny toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena, zany hoe le fizahan-toetra zany, le zavatsarotra zay lalovantsika te lalana makany amin'ny famirapiratana, lalana makany amin'ny voninahitra. Rehefa hitondra ny olona anankiray amin'ny voninahitra sy famirapiratana be lavitra Andriamanitra dia arakaraky ny voninahitra miandry azy ny fitsapana izay lalovany amin'izay fotoana izay. Ao amin'ny Romanina toko 5:7 de zao nanazavany azy. Romanina toko 5 dia 9:17. Romanina toko 5 de 9:17. Vaky toy izao ny tena aminaran'i Jesosy. Ara zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miaramiaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Raha miaramiaritra aminy tsika dia hiara-manamboninahitra aminy koa. Ny fijaliana zay rahantsika amin'ny Kristy zany de lalana makany amin'ny voninahitra, lalana mitondra makany amin'ny famirapiratana, lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa vonjen'Andriamanitra ny olona anankiray, rehefa navotan'Andriamanitra ny olona anankiray dia misy fotoana zay ampandalovin'Andriamanitra fitsapana mba hatonga ny olona io amin'izay fotoana zay ho amin'ny toerana tsaratsara kokoa, ho amin'ny toerana mendrika kokoa, ho amin'ny fiainana be voninahitra. Ka le toetsaitsika zany izay miatrika fitsapana, le toetsaitsika miatrika zava-manahirana zany dia le toetsaina matoky hoe rehefa tia Andriamanitra de tia hatramin'ny farany. Misy ohatra anankiray amaranantsika izao fampaherezana zao ao amin'ny Baiboly, tantaran'i Josefa. I Josefa dia lehilahy anankiray zay niavaka atao amin'ny tokantrano zay misy azy. Zanaky Jakoba moa zany Josefa, zanany tamin'ny Rahely. De i Josefa io zany dia lehilahy tovolahy mazoto, tovolahy ihany koa minanana famezam-pahasoavana manokana tamin'ireo rahalahandreo. De tiany Jakoba manokana zany tiany Jakoba manokana ty Josefa ty de nanaovany akanjo misoratsoratra niavaka tamin'izy mirahalahy aby. De i Josefa koa tamin'izay fotoana zay de nahatsapa fa tena notahian'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga nefa no izy nahatsapa hoe notahian'Andriamanitra ary nanolo tena bebe kokoa tamin'Andriamanitra ireo rahalahandreo no nivarotra azy. Rehefa tany ampiandrasan'ondry izy, lalana lavitra be niala teo amin'ny trano rainy de ndre mandeha ny rainy de nitemana hoe mandehana ho izy zao ny rahalahinao. De rehefa nandeha nizahan'ny rahalahy tany ampiandrasan'ondry izy de tamin'izay fotoana zay no hitan'ny rahalahy iry le mpaninofo ry tamin'rio izy. De rehefa hafa izy, i Josefa zany miramirana sy falifaly nanatona an'izy folo mirahalahy. Fa izy folo mirahalahy koa de kosa tamin'izay fotoana de mialina ny Josefa, tsy tia ny Josefa.
ary nanorona saindratsy inona nanaovantsika ty rahalahntsika ty de tapaka zany nehevitra izy ireo tam'izay fotoana zao andao ozy izy vonoatsika ty de nle rahalahy sasa zany andao tsy vonona ozy izy fa andao atsipitsikatsy an'le lavakatsy de tam'izay fotoana zay rehefa nanantona Josefa dia bedainy izy ireo ary de natsipiny izy ireo tao anatin'ny lavaka tsy nisy anjelo ny sakana nefa tsy nisy Andriamanitra ny tenan'izy izy mirahalaha avy fa nilatsaka tao nefa raha atao zany ny fandiniana tsotsotra i Josefa ny tsara fanahy indrindra Josefa ny tena manompo an'Andriamanitra indrindra amin'izy folo mirahalaha reo fa naninon'Andriamanitra ny namela azy ilatsaka tao anaty lavaka tao rehefa nilatsaka tao izy de niantso famonjena tsy nisy famonjena ny zavatra nitranga nefa de tafavoaka tao anaty lavaka ihany izy ary namidy tany Egypta de nividy Pôtifara tam'izay fotoana zay dia tsy namofody Josefa na de zany aza tafasaraka tamin'ny reo ray aman-dreniny tafasaraka tamin'ny reo rahalahiny tafasaraka tamin'ny fiainana mahazatra fa niaina tamin'ny fiainana izay tsy nahazatra azy sady tsy avany sady tsy nikarama tany fa namidy ho andevo izy kanefa de tao anatin'izany izy de nahatoky ny tenin'Andriamanitra nahatoky an'Andriamanitra Andriamanitra rehefa nitaha tany amin'ny dada sy neny rehefa nitaha tany amin'ny trano ndraiky de mitaha izy hatramin'ny farany ary voalaza mihitsy eo amin'ny bokin'ny Genesis fa Andriamanitra de nomba any Josefa ka de notahian'Andriamanitra ny tranony Pôtifara tsy hoe teo akory Andriamanitra voanombany tsy teo akory Andriamanitra voanombany Josefa fa izy efa talela be de naninona ary nampandaloviny lavaka naninona nakalain'ny rahalahy de tsy mivonjen'Andriamanitra manana lalana izay hitondrana azy Andriamanitra manana tanjona izay hitondrana azy Andriamanitra manana voninahitra sy famirapiratana izay hitondrany any Josefa Andriamanitra ary eo anatin'izay zavatra ahatonga azy amin'io tanjona io de mandalo fitsapana izy de ohatrany voatra indray ny fiainan'ny Josefa tao ohatran'ny Pôtifara tam'izay fotoana zay ary tonga lehibe tao izy nataon'ny Pôtifara lehibe tao izy de le vadin'ny Pôtifara indray no namadika azy le vadin'ny Pôtifara indray no namesoketa azy nanosipotaka azy hoe nanolana azy tam'izay fotoana zay dia tamin'ny fotoana io dia nahiditra ponja Josefa ary tsy misy fitaraina anao amin'ny baiboly Josefa dia nalahelo ary de nanazava hoe tsy marina zany Josefa de nanginy Josefa tam'izay fotoana zay satria efa mahafantatra amin'ny fomba fitantanan'Andriamanitra izy hoe rehefa misy zavatra tsy rariny zay miantra amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray rehefa misy zavatra zay fitsapana mpanompon'Andriamanitra anankiray de ao ambadik'izay de fitahiana ao ambadik'izay de famirapiratana ao ambadik'izay dia voninahitra de ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io dia rehefa tao amin'ny trano maizina Josefa de tao no nanafahana azy wakany amin'ny Farao tam'izay fotoana zay satria nanofo Farao de tsy nisy nalalany nofo mihitsy Josefa nefa manana fameza-pahasoavana manazava nofy de Josefa nanazava an'le nofo ary gaga Farao gaga ny Egyptianina ray manontolo de nakarina ho premier ministre Josefa tam'izay fotoana zay lasa lehibe amin'ny Pôtifara indray ary izy lasa lehibe an'le madama le nanoso izay nanoso potaka azy ary izy tam'izay fotoana zay ny lalana nitondran'Andriamanitra azy ry havana ry namana Andriamanitra de rehefa de tia hatramin'ny farany rehefa navotany tsika rehefa novonjenitsika de manana lalana amonjenantsika hatramin'ny farany izy ary anisan'ny lalana zay fidin'Andriamanitra amonjenantsika hatramin'ny farany dia mifidy izy ny fizahatoetra mifidy izy ny fitsapana ka mety mandalo fitsapana ianao am'izao fotoana izao mety mandalo fizahatoetra ianao am'izao fotoana izao mety mandalo toe-java manahirana anao am'izao fotoana izao aza kivy fa Andriamanitra rehefa de tia hatramin'ny farany ary ny fijaliana zay rahanao amin'ny Kristy ny fitsapana zay rahanao amin'ny Kristy de mitarika anao amin'ny famirapiratana mitarika anao ho amin'ny voninahitra ka amin'ity androany ity dia tiako ny milaza aminao hoe rehefa natson'Andriamanitra ianao rehefa novonjen'Andriamanitra ianao de aza miverin-dalana toy izy foana ny dia fa ao ambadik'izao de fiainana ao ambadik'izao de paradisa ao ambadik'izao de fandresena ao ambadik'izao dia
ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny tompo anie hitasy ampahery anao ka engane zao fanaranao ty fandaharana androany ity dia ampitombo be dehibe anao amin'ny Kristy. Ikekory tompo malalo milahatry izay vitana ekeko ry tompo ty fanatao any tsinidy izay nanome fahorina sy naorioriny fo irazany tondra falina ekeko ayavoko. Ekeko ry tompo tsy toa ididiny fitiavana ekeko toko satry anitsinidytsy any na enjana totsy ho vita androso tsy mahana itarika ayo tafita ekeko fa fitiavana ekekuri tompony foko itoryny fitiavana namora nasarotra itetizao rehetriza naoaingana namboloela ny andro iverenana izao tompo tsy amela ny afatry izay nomena naoaingana namboloela ny andro iverenana izao tompo tsy amela ny afatry izay nomena. rainay masina indrindra zay ny an-danitro fisaorana lehibe no atolotra ianao satria afaka ny eno teninao zay tamin'ity androany ity nazavainao ny planiny fa ny fomba navotanao sy amonjenao sy tatananao ny fiainanay tsiraray avy mety mandalo zavatsarotra izay indraindray mety mandalo olana mety mandalo fahadisompanantenana mety ao anatiny tsy fahasalamana tompo apio atoky anao izay fa efa manana vahaolana ny amin'izany ianao ary me faharetana ny mpanomponao tsiraray avy ka engane ny fiaretana sy ny fitokisana aminao dia hiariary sy baribary aminay ny fahatsaranao sy ny famindraponao dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izany amen.